Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah, ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity dia iresadresaka mahakasika ny fomba fanao rehefa andeha hiditra any amin'ny trano fivoahana na ny toilette. Mety gaga antsika amin'izany resaka zany hoe ny finoana Islamo ve efa miresaka hatramin'ny fidirana any amin'ny trano fidiovana na ny toilette? Eny, efa nisy Amerikanina anankiray nametraka fanontaniana mitovy amin'izany fanontaniana izany. Satria rehefa fantany fa hoe ny zava-drehetra dia niresahany ny finoana Islamo, dia nanao sangisangy izy hoe ny finoana Islamo izay lazainareo niresaka ny zava-drehetra io ve niresaka ihany koa izy ny fidirana toilette? Dia namaly ny manam-pahaizana iray hoe eny, hatramin'ny fidirana toilette sy ny fombafomba fanao ao anatin'izany toilette zany dia noresahan'ny finoana Islamo avokoa. Ka amin'ity androany ity insha Allah, antsika hiresaka sy hanazava amin'ny fomba tsotra ny fidirana ao amin'ny toilette sy ilay tonom-bavaka vakiana rehefa hiditra ao anatin'ny toilette. Fa mialohan'ny hitanisana amin'ireo teboka ireo, dia tsara ho fantantsika fa izany toilette zany dia tranon'ireo djinn, tranon'ireo devoly, tranon'ireo fanahy ratsy. Ka rehefa andeha hiditra ao anatin'izany tranon'ny fanahy ratsy zany, tranon'izany devoly zany, dia mila mitandrina mafy ianao, sao sanatria lavo ao na sao sanatria misy zavatra ratsy manjo anao ao anatin'izany toilette izany. Ka rehefa vonona anao hiditra anatin'ny toilette, satria zavatra izay tsy maintsy ho ataontsika zany isan'andro, farafahakeliny ny olona anankiray indimy na inenina miditra ao anatin'izany toilette zany ao anatin'ny iray andro, ka tsara izy manaraka an'ireto teboka izay holazaintsika ireto. Voalohany, rehefa izy hiditra ao anatin'izany trano fivoahana izany dia tsy tokony hitondra zavatra misy anaran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, satria ny anaran'ny tompo Allah tsy mendrika entina hiditra amin'ny trano maloto na amin'ny toerana maloto madikidiky izany anaran'ny Allah zany. Ary voamarina ihany koa fa i mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nanana peratra misoratra hoe Muhammad Rasulullah. Ka rehefa izy hiditra n'izany toilette zany dia noesoriny izany peratra izany tamin'izay fotoana izay, ajanony ety ivelany dia miditra izy any amin'ny toilette. Vita ny zavatra izay ataony ao dia rehefa avy eo izy mivoaka ary mampiditra indray ilay peratra. Noho izany, azontsika zany lesona lehibe amin'izany rehefa hiditra ny toilette, na manana peratra anao, na manana lamba anao misoratra hoe Allah, na manana zavatra anankiray ianao, boky misoratra ny Allah, dia aza entina any amin'izany toerana maloto, famoahana maloto izany, fa tsy mendrika ny anaran'ny Allah, tsy mendrika ny voninahitry ny Allah, ary aza tambatra tompo Allah amin'ny devoly izay raha ohatra ka hoentinao any izy dia tahaka ny mampitondra na mampiditra ny Allah ao anatin'ny trano devoly ianao amin'izay fotoana izay. Ny faharoa dia rehefa hiditra n'izany toilette zany ianao dia tononinao amin'ny feo mafy ilay tonom-bavaka hoe Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Izay tonom-bavaka zany dia midika hoe amin'ny anaran'ny Allah, mangataka fiarovana aminao zay ry tompo Allah manoloana ny devoly lahy sy ny devoly vavy. Satria araka ny voalazantsika teo fa io toilette io dia tranon'ny devoly, ary rehefa hiditra ao anatin'ny tranon'ny devoly ianao dia tokony mangataka fiarovana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha sanatria ka tsy tafitenany izany tonom-bavaka izany ianao ka misy zavatra mahazo anao ao anatin'ny toilette, ohatra amin'izany lavo ianao, dia tadidio tsara fa fahasahiranana eo amin'ny fiainanao izany, satria na ianao mety ho paralysé mandra-pahafatinao, na mety ihany koa anao ho faty avy hatrany aorian'ny fahalavoanao ao amin'ny toilette, satria ny fahalavona ao anatin'ny toilette à 80% dia misy ifandraisany amin'ny devoly foana
ary izy ireo no manao ny zavatra rehetra nahalatsaka anao ao, satria tsy nanonona n'ilay tonom-bavaka anao, nangataka fiarovana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Manaraka an'izany, rehefa hiditra ny toalety ianao dia ny tongotrao havia gauche no miditra voalohany, ary rehefa mivoaka anao dia ny tongotrao havanana no mivoaka an'izany toalety zany, satria toerana maloto, toeran'ny devoly, dia ny tongotra havia no aroso mialoha rehefa hiditra any, fa ny tongotra havanana kosa no aroso rehefa mivoaka amin'izany. Mifanohitra amin'ny fidirana ny trano ary mifanohitra amin'ny fidirana ny moské, satria ny moské sy ny trano dia ny tongotra havanana no miditra voalohany ary ny tongotra havia rehefa mivoaka amin'ireo toerana anankiroa izay voalazantsika teo ireny. Rehefa anao ihany koa hiditra ao anatin'ny toalety na rehefa ao anatin'izany toalety izany dia aoka anao tsy hanao dhikrillah, izany hoe tsy hiteny ireo tonom-bavaka raha ohatra ka ao anatin'izany toalety. Raha sendra ka ao anaty toalety ianao no maheno ny olona manao adhany dia tsy tokony hamoaka feo ianao manaraka ny adhany izay ataon'olona ireny, ary manaraka an'izany ihany koa tsy tokony hamaly na dia hoe misy olona manao salamo miarahaba anao dia tsy tokony hamaly an'izany salamo izany ianao ao anatin'ny toalety, ary tsy tokony hiresaka ihany koa ianao rehefa ao anatin'ny toalety raha tsy hoe zavatra tsy maintsy hiresahana, zavatra tsy maintsy hovalianao raha misy olona manontany zavatra tena important tsy maintsy hovalianao dia zay vao anao vao mamaly, fa raha ohatra ka resadresaka fotsiny dia tsy tokony ataonao rehefa anao ao anatin'izany toalety izay misy anao izany. Ary rehefa ao anatin'ny toalety ihany koa dia tsy azo atao ny mitodika amin'ny qibla na ihany koa miamboho an'izany qibla izany, izany hoe tsy azonao atao mitodika ny avaratra raha eto Madagasikara ary tsy azonao atao ny mitodika atsimo, fa na ianao mitodika atsinanana na ianao mitodika andrefana na eo anelanelan'izay zavatra zay no hitodianao, satria mpaminany dia nandrarana izany, ny fitodianao amin'ny qibla dia manambany an'izany qibla izany, ny fanomezanao lamosina azy ihany koa dia mbola ohatra manompo an'izany qibla izany, ka tsy azonao atao izany indrindra indrindra ho antsika mandeha eny amin'ny toerana maro na eny anaty ala reny dia tsy azo atao ny mitodika amin'ny qibla na ihany koa manome lamosina azy rehefa eo ampamoahana an'izany maloto izany. Teboka manaraka ihany koa dia tsy azonao atao ihany koa ny mamany na mipipi ao anatina rano miangona, izany hoe ohatra anao miseky na mandro ao anatin'ny lapisina dia tsy azonao atao ny mipipi ao anatin'izany, na ao anatina rano miangona dia mipipi ao ianao, ary tsy azo atao ihany koa ny mipipi ao anatin'ny dosy, aoka hiavaka tsara ny WC sy ny dosy. Ny dosy dia fidiovana, fanaovana fandroana izany dosy izany, fa kosa ny WC no hanaovana ventiny sy ny ranony raha hoe mipipi na mikakanao ao anatin'izany WC izany, fa ny dosy dia spesialy handroana, ohatra anao te hanao tratran'ny janaba dia mandro na ianao handeha hanao wudu dia ao anatin'ny dosy ianao no manao an'izany rehetrarehetra izany, ka tsy azonao atao izany. Ary tsy azo atao ihany koa ny teboka manaraka rehefa anao manao izany na mamoaka an'izany maloto izany ka raha sendra tsy eo an-tanàna fa mandeha ianao any ambanivohitra any na eny an-dalana dia fadio ny manao maloto eo ambanin'ny hazo izay fialokalofan'olona na amin'ny lalana fandalovan'ny olona na ihany koa amin'ny toerana fipetrapetrahan'ny olona, satria nahoana? Satria ireny toerana ireny fakan'olona aina ary fahazoany firesadresahana izy ireny, ka raha ohatra ka ianao mametraka maloto amin'ireny dia ho azony ozona avy amin'ireo olona izay mipetrapetraka eo, ary izany nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny manao hoe atahorunareo ny ozona anankiroa. Inona ny ozona anankiroa? Ny fanaovana maloto amin'ny toerana fipetrapetrahan'ny olona sy ny fialokalofany ary ny toerana fandalovan'ny olona, satria izay mialokaloka sy mandalo amin'iny toerana iny rehefa mahita maloto izay napetraka ao dia tsy maintsy hanozona anao foana izany, ka ho raisiny Allah ilay ozona nataon'izy ireo satria ianao dia nanao
zavatra tsy manjary na nanao zavatra maloto tamin'izay fotoana izay. Ary ihany koa rehefa ao anatin'ny toalety de tadidio tsara, tsy azonao atao ny mampiasa ny tanana havanana fa ny tanana havia ihany no ampiasainao ao anatin'ny toalety. Misasa na manao zavatra rehetrarehetra ao dia tanana havia avokoa no ampiasainao, ary rehefa vita ny zavatra zay ataonao dia sasanao tsara amin'ny savony na amin'ny fotaka ny tananao na amin'ny fasika na amin'ny tany, zay no manala an'izany loto izany. Rehefa vita zany rehetra zany, mivoaka ny trano fivoahana anao, tongotra ao havanana ary miteny anao ilay tonom-bavaka hoe ghofranaka, ary vita an'izay anao de miteny alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani. Zay no tonom-bavaka averinao rehefa tapitra ny famoahanao ny maloto ao amin'izany trano fivoahana zany. Ka izany rehetrarehetra zany dia fomba amam-panao nampianarin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ho antsika olombelona, indrindra mpino islama, de tokony hahafantatra an'izy rehetrarehetra reo satria zavatra tsy maintsy ho ataonao zany na maraina na atoandro na hariva de tsy maintsy miverina eo amin'ny fiainantsika, ka tsara ny fahafantarantsika an'izany mba hampiarintsika eo amin'ny fiainantsika. Inshallah amin'ny manaraka antsika maka ny fomba fanao indray, inona no atao amin'ny rehefa manao zavatra anankiray inshallah, fa ny androany kosa dia tapitra ary isaorako anao manaraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.